Mbola maro anefa niasa miandry ianareo sy miandry atsika, toy ny ady amin'ny fahantrana, ny ady amin'ny fahalovana, ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny tsy fandriam-pahalemana, ny tsy fahatakarany vahoaka ny sara-pitsaboana, ny fitotonganan'ny fanabeazana, ny olana amin'ny fananan-tany, ho heveriny FFKM fa tsara raha ataonareo fitondram-panjakana oloha laharana ny famahana ireo olana voalaza ireo. Ho antsika vahoaka kristianina sy isika vahoaka malagasy, matokia faren'ny tompony fiaoriana sy ny kika mangina ataontsika noho ny fahasairanam-piainana miorena amin'ny finoana ny Jesosy lahy nanome toko hoe indrotra momba anareo mandrakariva ao amin'ny Matio 7:20. Miantso antsika rehetra ny FFKM mba hanaja ny aina ka tsy hifamono sy hifandripaka, na eo aza ny fahasairanana avy amin'Andriamanitra ny aina ka ho aoka ho tandrovona fatratra. Manoloana ny kolom-piainana misy ankehitriny dia manamafy ny FFKM fa manohitra ny fanambadian'ny mitovy fananahana. Miantso antsika ihany koa ny FFKM mba hijoro vava-olombelon'ny fitiavana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra ka hizara fankatiavana ary ampitsahatra ny fampiatsena eny anivony tambazotra tseratsera samihafa. Miatra amintsika ny loza noho ny haitany sy ny fiovaovan'ny toetrandro. Miantso ny rehetra ary ny FFKM mba hanaja ny zavaboary ary mitaona antsika mba hanetry tena sy hivavaka ary hiala amin'ny ratsy fanao. Araka ny bokin'ny tantara toko 7:7. Mba hanasitan'Andriamanitra ny tantsika. Farany ary tsy maintsy hiatitra fifidianana isika araka ny lalam-pandrena. Ireny FFKM mba ho fifidianana malalaka sady mangarahara no atao, mananjo feno hifidy ny olona ho ambanin'ny lalàna ko entanina ny fiangonana sy ny ratsa mangaika rehetra voakasitra eto amin'ny firenena mba hitaiza sy ampirisika ny olona ahalala ireo dingana rehetra amin'ny fifidianana satria zo fototra izany. Manoloana io fifidianana amin'ny taona 2024 io, ny FFKM amin'ny fiangonana mitoro ny fahatahorana an'Andriamanitra azy dia miantso ny rehetra hanao ny fahamarinana oloha laharana mandritra ny fanomanana, ny fiatrehana ary aorianan'ny fifidianana mba ho sian'ny fankatiavana sy ny fandriam-pahalemana.